Tsy nanovany voaka-pividianana ho izy Ramatoa Fanerisoa-Herinaivo i Jean-Luc fa kosa rariny ary ara-dalàna ny fidirany tao amin'ny serveurany CENI ary tsy afaka hanovany voaka-pividianana velively izy satria tsy manana fahafahana manao an'izany toy ireny pirate informatika ireny ny tenany fa raha niova ny vokatra tao amin'ny fividianana dia ny mpiasan'ny CENI irery ihany no afaka nanova izany. Dikan'izay dia izao tsy hoe hacker tany amin'ny tany misy azy tany io olona atao hoe Jean-Luc razana mihoatra io, tsy olona hoe maha-informatika avy any dia lasa na dia niditra tsokosoko ohatran'ireny pirate informatika ireny dia tafiditra tao fa membre solotena ny antoko misy azy izy ary solotena ara-dalàna nomeny antoko hoe ity. Satria tamin'ny 2018 dia ny antoko rehetra izay manana candidat dia nanana solotena ohatr'izany mandeha ao amin'ny CENI. Ireny solotena ireny dia mahazo mot de passe sy accès eo amin'ilay site ahafahana mijery hoe inona no kianinao amin'io. Tamin'ny audit izay natao tamin'ny 2018-2020 dia mbola nanana accès ihany koa ireo solotena ao anatin'ny comité ad hoc ireo dia normal raha ohatra ka manana accès teo amin'izany serveur zany izy. Tsy lazaina eto hoe oviana le daty lazaina nidira ny antsokosoko tao. Ny antsokosoko aloha zany dia tsisy satria rehefa mandeha zany audit zany ka hoe omena olona marobe ny accès amina serveur anankiray dia rehefa vita ny audit dia soloina mot de passe, soloina ny identification ary tsy misy mahazo an'izany intsony. Dikan'izay dia izao voalohany aloha ny fidirany Jean-Luc tao amin'ny serveur ny CENI dia ara-dalàna amin'ny maha solotena kambana eo amin'ny solotena ny comité ad hoc manao audit ny CENI. Ny fananany an'izany accès code d'accès sy ny route d'accès amin'ny CENI zany dia ny nampikambana anazy tao amin'ny comité ad hoc. Fa ny hoe nanova ny données tao dia piasan'ny CENI ihany no nanova ny données. Ny fanovanany voaka-pividianana izay nataony CENI no tsy mety ho izy Ramatoa Fanerisoa-Herinaivo ary tokony homelohina mafy ny CENI manoloana izany fandikan-dalàna goavana izany. Ary ny eloko ny CENI tompoko tsy le piasa koa ny meloka fa ny eloko ny CENI izay nanova nio fichier 19 décembre io lasa le fichier 20 décembre dia osoka ny anaran'izany, falsification de résultat ny anaran'izany ary ny CENI matoa miaro mafy hoe io le résultat osoka izay diso io no marina dikan'izay CENI zany no tompona andraikitra voalohany. Ny CENI zany tompona andraikitra voalohany amin'izany fanovana résultat zany. Ny CENI zany responsable ary efa miteny hoe CENI dia Damarsène président CENI miampy ny dirikabiny, miampy an'izay miray tsikombakomba rehetra aminy amin'ireo mpikambana amin'ny CENI ireo. Manao antsoavo Ramatoa Fanerisoa-Herinaivo ho an'ireo mpikambana ao amin'ny CENI izay tsy miray tsikombakomba amin'ireo mpiasa izay miezaka manova ny voaka-pividianana sy mandika ny lalana velona eto Madagasikara izany mba tsy ho traparany ho izy ny tenany. Dia izay le lazaiko hoe ianareo mpikambana ao anatin'io bureau permanent CENI io izay tsy miray tsikombakomba amin'izany osoka zany masahy mijoro-deny izao mba tsy ataonay ao anaty sobika ray. Fa izahay tompoko dia tsy tsitsy ary tsy anaiky mihitsy an'io résultat novana io. Ny fomba hitantsika hoe niova sa tsy niova ny résultat dia tsy misy afa-tsy ny famerenana fanisana ny PV eo am-pelatanan'ny CENI sy ny PV ny am-pelatanan'ny candidat. Maninona ny tsy atao zany ivoahany marina satria raha zany zavatra zany no atao dia ho tratra eo fa nanova résultat i CENI-12.
efa malaza, efa hita foana, efa hitantsika tamin'ny élection présidentielle 2018, efa hitantsika tamin'ny 2019, efa hita zany tamin'ny 2023, efa hita zany tamin'ny 2024 fa manova résultat foana ny CENI de hita tamin'ity 2020 décembre 2024 ty zany fa ohatran'izay ny fomba fataony zareo les résultats avy amin'ny PV tsy afaka manova izy satria sécuriser les logiciels fa manao copie izy de iny copie-ny amizay ovaovaina arak'izay itiavany anazy eo amoahany an'izay résultat tiany ivoaka eo mba iservira ny fitondram-panjakana izay tarihany Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga. Iza zany ny tompona andraikitra amizay ny CENI à qui profite le crime ho Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga izay mila majorité amin'ny élection rehetrarehetra. Ny CENI tompoko dia Commission électorale nationale indépendante. Izay ny anaran'ny CENI fa tsy hoe Comité électoral national ni TGV na ni IRMAR. Le I am CENI zany tsy hoe IRMAR fa indépendante. Donc le comité électoral national izay miasa ho an'ny IRMAR ampandanin'ny candidat IRMAR dia tsy ekena satria volam-bahoaka nindramin'ny vahoaka ary alohan'ny vahoaka any amin'ny mpamatsy vola no ampiasana ny CENI. Tsy azo ekena tompoko ny fanodikodinana ny vato izay ataony CENI. De misy teny indray hoe hozy izy moa ty le dirikabo mamilava ifanahy manana tiaray. Déjà aloha zany fanahy manana tiaray zany de oka zava ny resaka. Mpikambana atao anatin'ny bureau ny SMM tamin'izako président ny SMM zany. Tamin'izany izy nefa tenenina tiaray. Ny fisotroana toka atao avy any an-trano, atao avy avec modération. Dikan'izay efa fantatra efa mamilava io. Fa nanarina tamin'izany fotoana zany fa io moa rehefa tsy mety anarina de anaran'ny fiainana. Faharoa, rehefa DG Nicom izy DG ministère de communication izy mamitampina avy any amin'izay nalehany tany nandona olona capitaine, tsy haiko capitaine ny armée na capitaine gendarmerie, je sais pas. Naratra le olona fa nandefitra satria hoe olona eo amin'ny fitondrana amizay ao amin'ny ministèran'ny tompony vavy, ao amin'ny ministèran'ny lalatiana no andeha enjehanao, aleo mandefitra. De tsy nitory le olona veriverezina teny fa raha ny lalàna no ampiarina ny conduite en état d'ivresse mandratra olona dia MD ny anaran'izany. Maninona tsy MD tiaray? Nandratra olona nitondra tomobile anatin'ny fahamamona. Na de tsy mandratra olona ianao fa mitondra tomobile anatin'ny fahamamona tonga ianao de garde à vue aloha ny anaranao. Maninona itiaray tsy garde à vue? Rehefa mandratra olona ianao na manimba zavatra olona ianao manao accident dia circonstance aggravante ny fahamamonao. Donc conduite en état d'ivresse manao accident plus blessure involontaire dia MD ny anaran'izany. Tokony hasina ny fanavakavahana eo amin'ny fitsarana hoe Ramatoa Fanerisoaerinay fa tokony hitovy ny fitsarana ny olona rehetra. Tsy hoe akory ny zanaky ny filohan'ny FJKM izay nandona olona kanefa ny olona voadona aza no tsy nanaza lalàna satria mamy ary ny rifatra no andeha hogadraina. Kanefa rehefa manao ny tsy fanajana lalàna toy izany ihany koa ny mpiasan'ny CENI izay mamy ary nandona olona dia tsy mikadra fa afaka maimaimpona. Fa tsy hoe rehefa ny zanaky ny président ny FJKM no mandona olona izay olona mamy tapina avy any amin'ny tany nisy azy any nitangina moto ny tsifitra nandeha nandona ny tomobile zanaky ny président ny FJKM de le olona mamy satria izy maty tsisy olana fa le olona izay nitsiny no migadra. Avadika ambony ambany le resaka. Rehefa ohatra zany olona amin'izareo no mandona olona, manao accident, mahafaty olona, mandratra olona, conduite en état d'ivresse. Hitantsika tsara ny vidéo sy ny sary nanderaka ny Facebook izay mbola naveriko ao amin'ny page keo mandady ary ny olona izay nanatrika teo de nilaza fa ny pipi clote izy teraka hatramin'ny pipiany
noho ny amamona, zany ny olona mitondra antsika zany. Ny pipikloty, et c'est pas la première fois. Tany Tuléar koa izy dia efa nanao zavatra ohatr'izany ary dia kakakloty ao anatin'ny amamona. Misy proof be dia be zany, misy témoin be dia be zany oka ny olona izay mahafantatra an'izany i confirmer fa izany ny olona mitondra antsika. Dia masamy teny aty aminay aty satria izahay manazava ny saim-bahoaka isan'andro eto hoe tsy ekena ny fanovana ny résultat ao amin'ny CENI. Ny CENI dia natao entité neutre azo itokisana fa tsy hanova ny résultat. Tratra ambodiombony CENI nanova résultat, tokony isy enquête miampy fisamborana. Dia hoe ianao ry madama any amin'ny 10 000 kilomètre ary no tokony samborina. Ohatray, zanga no mamilava nandona olona, zanga no nanao conduite en état d'ivresse ny pipikloty, zanga no nanova ny résultat ny CENI. Tadidio fa ny falsification de résultat tompoko dia mampigadra hatrany 5 taona hatranomaizina. Ka izay nanova ny résultat io dia tsy ho afamaina amin'izany, ary raha miampy fanovana résultat plus abus de fonction amin'ny haut fonctionnaire anao amin'ny CENI dia 10 taona ny prescription. Mahandry izahay, mahandry isika satria manafaharetana malagasy 10 ans prescription mbola afaka enjehana foana zany eloka zany ao anatin'ny 10 taona. Tsy hoe valifaty akory fa tsy maintsy fahaizina hoy izy Ramatoa Fanerisoa izay rehetra teo amin'ny fitondrana ka nandika lalàna niza satria tsy rariny loatra ny fandikan-dalàna izany ary tsy misy olona ambonin'ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena ka na iza nandika lalàna tamin'ny fitondrana dia tsy maintsy atao araka ny lalàna ny fanenjehana azy ireo. Fa tsika tsy andra izany 10 taona zany. À la première occasion, mitsimbadika io fitondrana io dia mitaty ny valinasany daholo reo. Ary ho an'izay miteny hoe ianareo zany mitaizany olona mivalifaty. Tsy tompoko. Tsy fitaizana amin'ny valifaty hoe zako nisy namelaka dia felahako koa izay namelaka na. Tsy izay le izy. Fa niza teo amin'ny fitondrana nandika lalàna. Manitsy ny miaramila hoy izy Fanerisoa fa kosa General Bomba izay tapohan'ny fahefana efa mivaha satria tsy hisy velively ary resy vahoaka izany rehefa ny vahoaka no mihetsika. Izany natao hoe tany-tandalàna. Rehefa tonga ny fotoana tsy maheo fitondrana azy tsony ka tsy matahotra anazy tsony ny olona izay tokony anasazy anazy dia tsy maintsy hiarany lalàna izy. Zany natao hoe tany-tandalàna, zany natao hoe fampiarana ny lalàna, zany natao hoe état de droit, zany natao hoe valinasa ny asanao io. Anao androany manao conduite en état d'ivresse raha pitry anao mandona olona dia misy lalàna mifehy an'izany. Fa tsy hoe satria tiaray membrany CSM izay nanala natsopo tsara tamin'ny fomba tsy ara-dalàna dia anaovako valifaty. Tsy tompoko. Code de déontologie ny magistrat mihitsy milaza tsy azo ataony misotro toaka manao mamitapina eny an-dalana rehefa mpitsara ianao. Tokony ho izy zany na izy mametra-pialana, na izy démis de ses fonctions, na izy suspendu amin'ny mampitsara anazy. Saingy ny ao amin'ny CSM koa moa zany dia mbola matahotra satria au pouvoir ireo olona ireo dia tsy samy mandray fepetra. Fa na ny comportement ireny manao fihetsika tsy mendrika amin'ny état ino moa zany comportement non conforme à son état de magistrat reny dia tokony masuspendu anazy. Ka zay natao hoe mba moramora tia vava vao miteny ianao any 10 000 kilomètre ny anange nanalana natsopo tsara dia satria ny teniteny any fitondrana andro ratsoelina dia mahazo menazy hoe asorinay tsopo tsara ianao. Dia hoe asory de toute manière zange nangataka disponibilité. Dika zany disponibilité zany hoe angataka hijanona amin'ilay asa ianao ary sady tsy mandray karama. Ka olona efa teo andro mbola tolaka ao an-drano inona koa. Olona efa nanao demande hoe za mangataka disponibilité fa za tsy mahavita n'ity asa ty zao ajanony tapao hatramin'ny karamako. Ny disponibilité zany tsy mandray karama. Dia eo ianao hoe tsy disponibilité metsika anazy fa
aleo izy revokena fa manelingelina atsika ny fisiny odry ny fanelingelenana tokony fitondrana nanasorana na tamin'ny asako fa tsy hoe za nanao conduite en état d'ivresse na za nanao kolokolo na za namadika élection na za koa nandratra olona na za nafaty olona ary raha iverenana le resaka moelan tadidio tsara zao teniko zao ianareo maramila izay ampitahoriny bomba général bomba Richard Ravalomanana isanandro atao te fanjera sy te fampitahorana io maramila bebasy beboty gendarme zay corrompu miaro fitondrana ianareo reo raha mbola tsy aron vahoaka sy ny fananany de miomana indray andro any reo vahoaka reo no amono anareo fa vonoy foana le vahoaka de ampitahory foana de ampiororoy foana de tifitifiry foana ahitanareo an'izany hoe etsy vahoaka sy erin'ny vahoaka zany marina nge le fitenenana hoe tsy misy maharesy ny maramila satria izy manana basy fa tsisy maharesy vahoaka zany teto tany tsy nisy tompoko na resy vahoaka zany teto tany na maramila manabasy takininina ianao tsy maharesy vahoaka manome tsiny miaramila hoy izy Fanirisoa Herinay fa kosa i General Bomba izay tapohan'ny fahefana efa mivaha satria tsy hisy velively haharesy vahoaka izany rehefa ny vahoaka no mihetsika ka tsy le maramila nomeko tsiny eto fa le General Bomba efa mivaha tapohan'ny fahefana sady deja aloha ianao nahazo fahefana amin'ny fomba tsy ara-dalàna nahazo basy ianao efa retirety tokony amerina amin'ny basinao omena ina moa ty mba manana fahefana kely ianao hiteny de mampiororo ny vahoaka nefa ny ianao zana vahoaka fa nganao ny eritreritra hoe teraka avy amin'ny basy ianao basy niteraka anao teto tany fa tsy olombelona vahoaka tsotra ny ray sy reninao tsy vahoaka tsotra ny vady aman-janakao de ianao zany isy eo amin'ilay eo hoe za tena fakizay zoko eo za farak'izay mafy eto tandremo arak'izany de mampitandrina mafia ny General Bomba Ramatoa Fanirisoa Herinay satria tsy voasambany nisy mafy teto tany ary tsy nisy mafy tahaka n'izany Hitler zany no ny teto tany kanefa nalemy ihany ny hafarany tsy nisy mafy ohatran'ny Hitler teto tany fa taizany nefarany tsisy mafy ohatrandry Kadhafi teo amin'ny Afrika fa mbola nisy navoazy ihany atao roa raison tsy dirantsika lalina fa ianao zay General Bomba ianao zay General Bomba kely io nandeha guerre oviana moa ianao sisy le olona zay impiry nandeha la guerre ianao impiry nandeha la guerre teo amin'ny 13 mai nandehananao de mieritreritra ianao hoe nandresy fa ianao nandeha teo amin'ny 13 mai nandeha nanongana ny Ravalomanana tamin'izany nga tsy vahoaka anareo tamin'izany vahoaka ange nareo tamin'izany nga naresy anareo ny maramila sa hoe rehefa mieritreritra ny ampitahorinao le olona de nareo maramila ataonareo fitaovinareo mbola hivadika aminareo de miverina aminao le teninao hoe tsisy aresy maramila zany fa maramila koa ny misainy misy maramila misaina tompoko ka hivadika aminareo izy andray andro any de mitateraka aminao le fanirinao sy le zavatra teneninao hoe tsy misy maharesy maramila de eo tsika mifampitazana amin'izay zay le izy fa ianareo rehetra mampiasa fitsarana seni maramila gendarme mba meritrereta ihany misy farany ny zavatra rehetra am'izao tsika miteny zao fa manomboka tonga saina ny vahoaka malagasy efa manomboka tonga saina ny vahoaka malagasy ary misy miteny hoe nareo mpanohitra tsy manam-bola tsy misy famatsim-bola ben oui c'est tout à notre honneur c'est tout à notre honneur raha tsy manam-bola ny fanoherana satria izahay tsy nivarotra tandrazana izahay tsy nanao trafikana volamena izahay tsy nandeha nanao kidnapping ary izahay tsy nandeha nangala bola nanodikodina volam-panjakana namaky ny banque centrale mba anonganana anareo teo mbola
ny vavanay no ampiasainay, ny vavanay nataonay basy ny matifotra anareo efa tsy zakanareo satria ny fahamarinana no ampinganay, ny marina no sabatra anay. De iny ara de efa tsy zakanareo, tsy hainareo nga hoe ny communication no arme redoutable indrindra eto an-tany. C'est la parole no arme redoutable indrindra eto an-tany. Tsy hainareo zany, raha tsy hainareo zany de efa taro manomboka androany. Vous allez dormir moins bête androany, mahafantatra hoe ny communication ny arme redoutable indrindra eto an-tany. Ary mbola zay aloha ny ampiasainay, ary nenay koa tsy afeninay ny analanareo teo amin'ny fitondrana io no tanjon'ny fanoherana satria ataonareo en otage, ataonareo prise d'otage ny firenenay. Na tsy firenenareo manko io satria nareo efa tsy manana nationalité malagasy, efa 8 cm neny Andry Rajoelina. Dikan'izay tsy manana nationalité malagasy tsony izy. Raha tsy miova ny lalàna dia tsy gasy tsony Rajoelina. Donc firenenay tompoko, avelanareo, ataonareo en otage le firenena. Mody asiana fifidianana anao nefa nareo ihany nataonareo lany io. Ka tsy ekenay zany. Raha ny mahazo ny firenentsika ankehitriny, tsy fantatra intsony izay tena marina hoe iza ny tompon'ny lalàna. Moa ve iza mianam-pahefana irery ihany sa ny vahoaka madinika mba afaka misitraka izany? Moa ve mbola misy dikany lain'ny lalàna nampianarana tany amin'ny fianarana lalàna, sekoly lalàna? Sady izay baiko ataony manam-pahefana ihany tsy maintsy ho tanterahin'ireo ireo mpampianatra ny lalàna. Toa afaka maimai-poana mantsy izay rehetra manam-bola, izay manana havana na fianakaviana ao anatin'ny fitondrana, mahitahita lalana fa izay mahantra, izay tsy manana tanana na ianteherana, irery ihany no tratran'izany fampiarana lalàna izany. Eny na dia marina na dia tsy meloko aza dia mizaka ny vokatry ny zavatra nataony hafa. Mampalahelo ny zavatra mahazo ny firenena. Tsy fantatra hoe moa ve misy firenena toy izany sa eto Madagasikara ihany no anjakan'izany tsirariny, anjakan'izany kolikoly avolenta, anjakan'izany fampirorohoana amin'ny alalan'ny fanagadrana izany. Mbola androso ve itsika? Mbola misy fanantenana ve hatreto aloha? Somary aotra raha ny fanantenana amin'izany Madagasikara mandroso zany. Amin'izany Madagasikara mandroso amin'ny lafiny rehetra, tsy misy tsony kolikoly, foana ny tsy fandriam-pahalemana, foana ny fandikan-dalàna isan-karazany. Mijanona ho nofinofy zany. Le Madagasikara tany demokratika manaja ny fanaovan-kevitry ny hafa, tsy misy zany. Nofinofy, nofy ka tena nofy. Hoay zary ty firenentsika ity.